iana dia koza ny antso ity dia amin'ny androantsika akavavao hoe ino exactement qu'est-ce qui s'est passé zany tamin'ny antso ity zany. Ny zavatranga zany a nanomboka tamin'ny 9 janvier teo tsy nahare vaovao tsony ny antso ity. Tsy fantatra hoe inona nahazo azy fa fotsiny hoe ny antso zay tamin'ny voalohany par téléphone dia tonga dia tafaritaka tamin'ny message vocal. Nefa hoe izay mbola nifanena tsara tamin'ny fin d'année, mbola niaraka nanao fety nanao Noël sy Nouvel An. Izy nefa ny salama tsara, tsisy hoe problème hoe en particulier zany tsisy olana mihitsy. Dia zay moa zany rehefa tonga saina hoe tsy normal le izy tsy azo par téléphone dia tonga dia nakany an-tranony mijery azy tao hoe sao dia marary ao an-tranony izy na hoe sao dia torana ohatra. Dia rehefa mitsofoka tao amin'ny chambre zay satria izy manefa trano amin'ny chez l'habitant zany sy en colocation dia tsy tao izy trano koa tsy misy hoe zavatra mikorotana na hoe zavatra miforcena barabarana normal daholo zany rehetrarehetra. Dia rehefa tsikaritray hoe tsy tao izy nefa sady tsy azo téléphone efa andro vitsivitsy dia tonga dia nakany amin'ny polisy zay no nampandray zany hoe tsy zavatra fafa tsy fanao le tsy miteny ohatran'izay sady tsy hoe tsy mampandera hoe andeha lavitra anao zany. Efa nametaka plainte tany amin'ny polisy moa zany zay ny sabotsy 12 janvier. Efa nirédigé procès verbal manome ny description momba ny andro rehetrarehetra sy momba n'izay ohatra hoe mpiara-miasa aminy, mpiara-mianatra aminy sy ny namany rehetrarehetra. Dia akoatr'izay rehefa vita zay dia zareo moa zany polisy ny tonga dia teny hoe tonga dia efa disparition inquiétante ny anaran'ity zavatranga ity satria tsy ohatrany hoe tena tsy normal zany le izy. Zareo moa zany teny eo dia efa tonga dia nanomboka ny antso ny hôpitaux rehetrarehetra manodididina teo hoe sao dia hospitalisé en urgence any nefa tsy misy valiny hatramin'izao sany zany izy. Dia teny zareo hoe anao fa horaisina enquête dia ampandrenesina io foana nareo rehefa misy vaovao. Ny olana amin'izao fotoana tsy mbola nahare vaovao nefa izay efa telo herinandro zay mbola tsy nahazo vaovao avy any amin'ny polisy hoe aiza ny fivoaran'ny enquête hoe inona ny piste mety hanana amin'zareo mbola tsy nahazo vaovao mihitsy zany zay hatreto fa zay kosa nefa mifampiresaka matetika amin'ny responsable amin'ny affaire zany amin'ny polisy. Zareo manontany ohatra ny hoe inona ny compte ny messenger, inona ny compte Facebook, Instagram zay miezaka manome information azy anananay mba hampandrosaingana an'le enquête. Fa nefa ny hatramin'izao zay mbola tsy nahazo hoe retour avy any amin'zareo zany hoe taiza hoe inona ny zava-nitranga, hoe inona ny fistanana amin'zareo. Zay zao ny actualité amin'izao zany tsisy vaovao mihitsy. Dia tsika androany nanao marche zany hoe mobilisena ny rehetrarehetra momba ny antso ity mba hanairana ny rehetrarehetra dia inona indray ny zavatra manaraka ho atao zany mba mbola ampisaovana ny olona hoe mbola mitady anazy moyen rehetrarehetra ahafahana anaparitahana ny rehetrarehetra. Ny zavatra afaka ataontsika zany sisa amin'izao satria tamin'ny herintsika efa nanao marche blanche tany Ivry dia hita fa tena azo lazaina hoe nandaitra satria betsaka ny olona ohatrany hoe nahare sy nahita ny vidéo sy le sary lehibe nalefa tany amin'ireny réseaux sociaux reny. Dia zavatra ho atao amin'ny manaraka tamin'ity herinandro ity zao zay nanao battu sy nizara fisy sy nanontanytany manodidina rehetrarehetra teny amin'ny toeram-piasany sy teny amin'ny toerana mipetrahany. Ny zavatra hoe mbola afaka atao zay dia mbola manohy an'izay zavatra zay zany hoe akoatra ny fataon'ny polisy dia itsika namana sy fianakaviana sy ireo zay mazoto anampy afaka hoe mbola manohy an'izay battu sy fizarana fisy eraky ny tanàna sy ny any am-pianarana sy ny any amin'ny quartier hafa ohatrany hoe mbola tsy nandehananay.
dia reny zao ny ohatrany hoe hitanay hoe afaka atao a akoatrany hoe manao marche blanche sy mbola hoe manaparitaka ny any amin'ny réseaux sociaux a ny avis de recherche iray aman-dreny Ndray aman-dreny misy teny kely momba ndray aman-dreny ay ndray aman-dreny amin'izao aloha tena malahelo dia malahelo any Madagasikara tsy zareo moa zany tsy afaka hoe nanao zavatra betsaka firy avy any lavitra fa ny zay koa no nanaovanay an'le hetsika teto hoe mbo hanafarana ny farafaratsy ny ray amin'ireo ray aman-dreny mbo ho tonga aty mbo hanampy anay amin'ny fanaovana mankety sady mbokoa hoe mbo ampandropandro kokoa ny sain'ny ray aman-dreny hoe ohatrany ahoana ny zavatra ataontsika aty zany amin'ny fitadiavana andro ty ny zavatra efa ohatrany hoe efa ho atao zao a dia hoe amin'ny herinandro amin'ny voalohany herinandro amin'ny talata ny ray no tonga eto fa anampy surtout amin'ny resaka ohatrany hoe amin'ny resaka amin'ny avocat mba hazahoana an'ireny vidéo de surveillance eny amin'ny centre commercial satria betsaka no miantso anay hoe nahita ankizy vavy mitovy ny miantso tina teny amin'ny centre commercial atary tany Châtelet tany centre commercial Evry dia nefa ny tsy afaka azon'ny olona hoe tsotra fianakaviana fa tsy maintsy polisy any dia raha hoe mba miaraka amin'ny avocat sy ndray aman-dreny mety hoe possible ihany afaka mijery vidéo amin'ny caméra de surveillance. misy afatra farany tianao apetraka zao amin'ny toerana tsara ty ho an'ny rehetrarehetra na ho an'ny antotiana na ho an'ny rehetrarehetra ny afatra hoe apetraka angambany a dia manentana antsika rehetra mbo hoe anaparitaka foana n'le avis de recherche na any amin'ny réseaux sociaux na eny amin'ny quartier misy ny tsirairay avy ireny zany mba hoe hitan'ny olona rehetrarehetra satria mety hoe misy olo hafa ny nahita an'le avis de recherche dia mety hoe mifanena tamin'ny andro ohatra dia satria fa betsaka no nanao an'izay taminay zany miantso ohatry zareo hoe taty aminay nisy ankizy vavy a mitovy be amin'ny andro a ohatran'izao tamin'izao lera tamin'izao daty a dia afaka mbo jerenareo ve ohatra ny ao amin'ny azoany rakoty satria misy caméra de surveillance dia zavatra ohatran'izay zany tena mbo ilainay mbo angatanay raha mbo misy afaka midiffuser an'le avis de recherche dia sy mametaka fiche eny amin'ny quartier amin'ny tsirairay eny zany dia akoatran'izay moa dia tsy misy fa dia fisaorana be dia be ho an'izay efa nandray anjara tamin'ity fitadiavana ny antoty nanomboka tamin'ny 9 janvier betsaka ny nanosy fotoana sy nanome fandraisana anjara amin'ny ohatrany hoe atao amin'ny litchi sy ny teto ohatra ny amin'ny fahatongavana teto tena na dia mangatsika be arany andro dia avy ny orana tena tsapa fa tonga teny amin'ny olona maro ny fitiavana sy ny fandraisana anjara amin'ny fitadiavana dia isaorana be dia be ho an'ireo izay tonga teto sy ho an'izay mbola hikasa ho avy hanampy anay izay ngamba ny afatra mbo dia misaotra betsaka dia misaotra indrindra tompoko.